Eny are dia ampifaliana indray no ianako aminao eto amin'ity vidéo ity amin'izao tambazotra sosialy réseaux sociaux ahafahana mitory ny filazantsara izao. Dia manonona ny fiadanan'ny tompo sy ny fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy na eto Madagasikara ianao na any ampitan-dranomasina ka mahita ity vidéo ity hoanao zay any amin'ny tena any amin'ny sisitany tena lavitra any nefa mandray fampahirezana dia ankasitrahana ianao ny tompo any ampahery ianao hatrany hitahiry ianao ao amin'ny fahasoavany. Ya, jery zavatra anankiroa tsy nisy tiriavana, tsy toriteny androany hoe toriteny lavabe fa famarinana ara-baiboly no jerevantsika ny amin'ny zava-misy any an-danitra rehefa mibebaka ny mpanota anankiray. Zavatra sarobidy amin'Andriamanitra tokoa no mahita mpanota iray mibebaka, ary izay no mahatonga an' Jesosy hoe raha misy olo marina 5 tsy misy tokony hibebahana dia marina fa hoe mijery ny fiainantsika olombelona Andriamanitra fa tsy dia important amin'Andriamanitra zay noho ny amin'ilay mpanota iray izay mibebaka, zany hoe ny tena ifatoan'Andriamanitra misy kokoa zany liny izy, ary tena hoe mifantoka mihitsy rehefa misy mpanota anankiray zay mibebaka. Toy ny jerevantsika ny ten'Andriamanitra atao amin'ny Luka 5:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 5 izay tsy misy tokony hibebahana. Izany hoe zany tena misy fifaliana any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Amin'ny 10:10 izy Luka 5:10 dia lazainy eo hoe lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Azavaina amintsika moa fa ny atao hoe mpanota dia mbola lavitra an'Andriamanitra. Izay natonga ny any amin'ny Salamo 7:7 any zay milaza manao hoe very zay lavitra anao izy aringanao zay rehetra mijangajanga ka mahafoy ianao fa ny mahatsara dia eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva. Ny olona voavonjy zany ny atao hoe eo akaikin'Andriamanitra mandrakariva, fa ny mpanota dia mbola lavitra an'Andriamanitra. Ary mazava ho azy moa fa rehefa lavitra an'Andriamanitra ny olona dia fahaverezana ny miandry azy. Mpanota zany dia ho any mielo ny mpanota raha tsy mibebaka. Zay no mahatonga ny hoe raha vao mibebaka fotsiny ny mpanota dia tonga dia misy fifaliana lehibe any an-danitra. Misy fanontaniana indray andro raha namonjy fanasana forazaza indray andro dia misy nanontany aho hoe fa maninona ozy izy ny olona mbola tsy maintsy mibebaka indray nefa vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ange ny famonjena ny olona rehetrarehetra hatramin'ny zaza mbola vao any ankibon-dreniny. Dia namaly azy aho hoe eny vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ny famonjena fa mila mandray an'ilay famonjena. Zay nahatonga ny ten'Andriamanitra ny Efesianina 2:7 izay milaza ny ten'Andriamanitra hoe raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny ten'Andriamanitra izay sabatry ny fanahy. Ary ety amin'ny bokin'ny Petera ihany koa izy dia milaza amin'ny Petera voalohany 2:9 dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe mandray ny antony finoanareo izy dia ny famonjena ny fanahinareo. Famonjena zany dia mila raisina, mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahinareo. Zany hoe na dia vitan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana zany famonjena, rehefa tsy mandray ny olona dia namano very ihany izy. Zay nge mahatonga ny olona rehefa atao batisy na manolo tena dia teneny izy manao hoe efa niraisinareo ve Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanareo manokana. Rehefa tsy raisinao ilay famonjena vitan'i Jesosy dia namany tsisy dikany, namany manao tsinotsino ny famonjena izay nataon'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana ianao, ary anisan'ny tsy miraharaha ny sitrapon'Andriamanitra. Ary rehefa tsy miraharaha ny sitrapon'Andriamanitra moa dia misy teny amin'ny soratra masina manao hoe ireo fahavalo izay tsy nety nanjakako ireo ento aty amiko ka vonoy eto anatrehako. Amin'ny andro fitsarana zany, aoriana amin'ny fitsarana Andriamanitra ny teny amin'izay amin'ilay olona tsy mety nanao sitrapon'Andriamanitra, amin'ireo aty na ireo tsy mino an'Andriamanitra
na ireo tsy mila an'izany fivavahanan'Andriamanitra zany zay ny atao hoe aty manao tsinotsinona maniratsiran'Andriamanitra de iteny Andriamanitra am'izay fotoana zay reo fahavalo zay tsy nety nanjakako ireo ento aty amiko ka vonoy eto amin'ny triako zay mahatonga an'le hoe tsy mizata avan'olona Andriamanitra zao zany mbola ora fankasitrahana zao mbola andro fibebahana zao ry havana mbola mivonidanadana ny varavaran'ny fahasoavana mbola ety ny fanahy masina zao tsika miteniteny zao fa rehefa ho avy Jesosy eny amin'ny raon'andra dia miaraka am'izay de miainga koa ny fanahy masina de mikatona na mitsahatra treo ny asa-pahasoavana tadio tsara fa mety ikatona nge ny varavaran'ny fahasoavana mety ikatona tadidinao tamin'ny tantaran'ny Noa amin'ny tantaran'ny Noa de mikatona ny sambo fiara rehefa vita daholo ny zavatra rehetra katona de nandondono am'izay olona voaiza ery Noa fa tsy nety namontsony hoe Noa satria efa tapitra ny fehim-potoana na ahafahana mibebaka na ahafahana niavana tamin'Andriamanitra na ahafahana nanamboatra ny tsy nety rehetra tapitra ny famonjena de nikatona ny varavarana maty ny safotra ny daholo ireo olona tamin'ny andron'ny Noa reo sika ihany koa ry havana zao mbola miteny tsara lavitra ny rahan'i Jesosy de araroto ny fotoana ahafahanao mibebaka tain'Andriamanitra ianao zay fahamarinana fo izay netiko taminao tamin'ity ora sy fotoana ity misy fifaliana lehibe any an-danitra ny amin'ny mpanota ray izay mibebaka misy fifaliana lehibe eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota ray izay mibebaka tain'Andriamanitra tokoa